zavatra araka voalaza amin'ny boky ny Apokalipsy toko 7 azafady toko 1 manomboka amin'ny 7 no vakitsika. Apokalipsy toko 1 manomboka amin'ny 7 toy zao no voasoratra. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy toetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masona ny ranomasonao zany ary tsy isy fahafatesana intsony sa tsy isy alahelo na fitarainana na fanantenana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avoziko ny zavatra rehetra aroko izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Aroko izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izao anome mahamaim-pona amin'ny loharano ny ranonaina ho an'izay mangetaheta zay maresy no andova izany zavatra zany ary ho Andriamaniny ao ary izy ho zanako. Zay mi maka toerana tompoko. Eno tsara zao afatra entiko ho anareo rehetra tonga eto izao. Tonga ankehitriny ny fotoana zay hitondran'Andriamanitra fanavozana ho an'ny olona rehetra zay tonga manompo an'Andriamanitra ato amin'ny toerana ity. Ka ho tanteraka arabaky teny ho tanteraka amin'izay lay voalaza Paoly apôstôly Korintiana 2:10 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha ny zavatra ratsy teo aloha ny tsy fahombiazana teo aloha ny alahelo teo aloha ny famoiza-po teo aloha ny fakivena teo aloha fa indreo hoy ny Baiboly ho tonga vaovao ireo. Amen. De tozo zany zavatra itranga eto zany aorina ny vavaka fanapana ny ozina dia io fa tanteraka ny tantaram-piainanao tompoko. Amen. Ohatra amin'izany ianareo rehetra zay tao anatin'ny alahelo tao anatin'ny ranomaso tao anatin'ny fanomozam-po hivadika hafaliana sy haravona izany rehetra izany anio. Zay le teny Baiboly hoe koa raha misy olona ho amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ianareo zay tao anatin'ny mangidy hivadika ho mamy ny momba anareo anio. Amen. Zay ihany koa ilay teny Baiboly hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Amafisikany zany fa aorinany vavaka fanafahana aorinany vavaka fanapana ozina zay ho ataony mpanompon'Andriamanitra androany no iseho zany rehetra zany eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Hitantara zavatra efa nisy aminareo ao. Tao Samaria no nisehony tantara. Tao Samaria no nisehony tantara. Voalazan'ny Baiboly ao amin'ny Asina Apôstôly toko 9 andiny faevatra ka hatramin'ny 7 araka ny fahafantarako azy rehefa tena nodiniko ny voasoratra nodiniko tantara
toa reny olona vody-pahoriana ireny ny olona tao Samaria. Tsy nahitana endrika miramirana ny mponina tao Samaria. Izany tompoko no niseho tamin'ireo olona tao Samaria satria nisy ozona ny tatao teo amin'izy ireo, nisy fanaratsy nanageja teo amin'izy ireo, ary tsy teo amin'ny olona ihany no nisehon'izany ozona ny tatao na fanaratsy nanageja zany, fa lay tanàna mihitsy no nisy ozona ny tatao sy fanaratsy nanageja. Manamarina izany, manamarina zany fisina ozony izany, manamarina an'izany fisina fanaratsy zany ny 7. Tantaran'ny Baiboly ohatra amin'ny 7 dia rehefa avy eo vakina le izy. Tantaran'ny Baiboly fa rehefa nitorony filazantsara nanambarany amin'ny Jesosy tao amin'ny tanàna Samaria, Filipo, nanao vavaka fanasitranana, nanao vavaka fanafahana, dia hoy ny soratra masina hoe niika tamin'ny fiamahery ny fanamaloto, nikikakika tamin'ny alalan'ny fiamahery, dia niala tamin'ny maro zay nipetrahany izy. Manambara zany fa tena tao amin'ny olona ny ozony sy ny fanaratsy ny tatao nanageja nanao ny ataony teo amin'ny olona sy tao amin'ny tanàna. Andoange vakitsika ny voalazan'ny Baiboly Asin'ny Apôstôly 9 ho vakina manomboka amin'ny 14. Ary zay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny, ary Filipo nidina tany an-tanàna Samaria ka nitory an Kristy tamin'ny olona tao, ary nivoaka betsaka dia niray hevitra ny ainy zay nolazain'ny Filipo raha nandray azy sy nahita ny fagagana nataony. 7. Fa ny fanahy maloto ny azo tamin'ny fiamahery dia nivoaka tamin'ny maro zay nanana azy, ary maro marary ny paralysisy sy mandriga no zotranina, dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Ny pirofo anankiray manaraka ihany koa dia ity, manamarina izany eo amin'ny 7 ka hatreo amin'ny 120. Nisy lehilahy iray mpanahody tao an-tanàna. Zany hoe le tanàna Samaria zany dia toerany mpanahody. Simona no anaran'izany lehilahy mpanahody izany. Nampieky ny olona sy nahatalanjona ny olona ny hery ny ody nataony tamin'izany fotoana izany. Zany no antony natokan'ny olona tena nieky ary nilaza mihitsy hoe herin'Andriamanitra lehibe mihitsy io lehilahy io, herin'Andriamanitra lehibe mihitsy io lehilahy io. Andoka vakitsika manako amin'ny 7. Ary nisy lehilahy anankiray raha teo an-tanàna atao hoe Simona, zay nanahody ka natalanjona ny olona tany Samaria, sady nantoka tena nanao azy ho zavatra, ary nihaino azy ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra zay atao hoe hery lehibe, ary nihaino azy ny olona satria efa ela no talanjona tamin'ny hodiny. No tantarako aminareo sary tantara zany mba ilazako hoe tena nisy ozona sy fanaratsy teo amin'ny olona sy tao amin'ny tanànany Samaria. Ary zay no natoka nasany teny hoe tsy nisy hafaliana, tsy nisy endrika miramirana teo amin'ny olona tao amin'izany tanàna izany, satria eo amin'izay misy ozona sy izay misy fanaratsy dia zavatra tatak'izany no tsy maintsy hitranga eo amin'iny fiainany. Fa rehefa niala kosa ny ozona sy fanaratsy tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataony Filipo mpanompon'Andriamanitra ho an'ny olona sy ho an'ny tanàna, dia niova ny tantara rehetra tompoko.
tantarany baiboly amin'ny andiny fahavalo fa dia tonga tao amin'ny tanàna ny hafaliana. Zao ny voasoratra amin'ny andiny fahavalo dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Amen. Mbola tantara zavatra efa nisy aminareo ihany koa aho amin'ity androandroany maraina ity. Efa nambarako tamin'ny hery moa izy ity. Zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko no tantarako aminareo. Ny tanàna Jeriko zany raha ny voalasan'ny baiboly no jerena dia tanàna tena tsara, tanàna tena mahafinaritra, tanàna tena mateo ity. Hoy ny mponina rehetra tamin'ny Elisa pompon'Andriamanitra, hitanao zao tanàna zao izy fa tsara toerana fa saingy ratsy rano. Inona zava-nisy tao amin'ny tanàna io? Nisy ozina nita tao amin'ny tanàna ny Jeriko. Ary zany ozina nita tao zany no nitondra fahafatesana tao amin'ilay tanàna. Ilay fahafatesana mihitsy no netiny tao, ka natonga ny olona amin'ny ankapobeny tsy navaninanaka. Ny ankamaroan'ny olona tsy nety ny toe-jaza, ary zay ny toe-jaza dia afaka indray. Ary raha ohatra ka nisy tamin'ireo olona ny toe-jaza no teraka dia maty indray le zaza. Sasandray tsy tonga lehibe le zaza fa mbola toa anaty fahazazana dia maty. Tahak'izany zavatra nitranga tao amin'ny tanàna Jeriko satria nisy ozina mpitondra fahafatesana tao amin'ilay tanàna. Fa ankoatran'izay, raha ny voalasan'ny baiboly no jerena dia hatramin'ny asa fivelomana dia niara fahafatesana daholo, ka na vahiny na tompon-tany dia natsapa an'izany zavatra zany teo amin'ny fiainana. Ho an'ny mpamboly tsy namokatra intsony, tsy namokatra arak'izay tokony ho izy. Ho an'ny mpiompy tsy navanina intsony, tsy navanina araka tokony ho izy. Zay rehetra nataon'ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko dia nisy fahafatesana, nisy fahafatesana. Ary na dia tsy voasoratra anaty amin'ny baiboly ary dia azoko olona mihitsy le izy hoe na dia hatramin'ny lafin'ny fitiavana io azy, hatramin'ny lafiny fanambadiana ary dia tsapan'ny olona hoe misy zavatra hafa fiseho, misy fahafatesana. Ohatra tsy mety tonga amin'ilay tena fanambadiana ny olona, ary zay tonga amin'ilay fanambadiana ohatra ny tsy mahatsapa zavatra mahafinaritra ao anaty tokantrano, ohatra misy zavatra hafa fiseho foana ao anaty tokantrano, ohatra ny ratsy fihefara foana ny fiaran'ny lahy sy ny vavy, ohatra ny ratsy fihefara foana ny fihefaran'ilay tokantrano zay naorina. Tsy voasoratra moa zany mikasiky zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko fa azoko olona fa nisy zany zavatra zany tao amin'io tanàna io. Fa zao mampahery be mihitsy rehefa notapahan'ny Elisa lelan'Andriamanitra ny ozina tao amin'ny tanàna Jeriko, satria ny olona rehetra mihitsy no nangetaheta fanafahana. Zafady dia nanatona ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ary zareo, ny tarana tamin'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra ary zareo. Elisa ihany koa dia tsy andanina raha vao nandre an'izany dia tonga dia pare zao no ataontsika ho izy, ome vilia ao, asio sira ao anatiny, andaotsika rehetra ho any amin'ny ny andohan'ny rano. Ka rehefa tonga tany dia nifoanany Elisa ny herin'ny ozina mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanàna Jeriko tamin'ny alalan'ny sira zay nafafiny tany andoha rano. Dia rehefa vita zay dia niova ny tanàna, niova ny atmosfera tao amin'ny tanàna Jeriko. Dia zao lazain'ny baiboly mpanjaka faharoa toko fahaenina andiny faharoapolo manao hoe ka dia tsara ny rano mandraka ankehitriny. Halleluja, amen. Mbola tantara zavatra efa nisy aminareo ihany koa ao, inoko fa amelona ny fanantenanareo izany. Ndre mandeha nisy mpianaka tonga tao amin'ny broko mba ionamiko, toa akoha voakapoka sy vonibarika ireny
izy mianaka raha nyona voalohany tao amin'io broko satria nanana olana lehibe ny lozany ray-mpianakaviana izy mianaka ireto na ilikiliky ny havany ankoa izy mianaka ireto ny asa varotra nataony satria varotra ny moramanga ry zareo zay nentiny namelomatena tsy vanona tsy nandroso ny volany aman'olona tsy mety azo mihitsy na inona fomba nataony ny olona manatrosaniny indray etsan-daniny dia tena manery mafy mihitsy hoe omeny volanay omeny volanay omeny volanay ilainay ny volanay normalina be ry havana malala raha toka tony akoho voakapoka na tony akoho vombarika isanandro sanandro izy mianaka ka na dia efa niditra tao ty tranon'Andriamanitra ity na ka ho ambroko ary zareo dia tsy milanio fa lay endrika fa tahaka an'ireny akoho voniny voakapoka ireny na tahaka ny akoho vombarika ireny ry zareo ka rehefa ndresaka teo zahay dia nahita ao fa nisy ozona sy fanaratsy ny toetra teo amin'izy mianaka ary zay ozona sy fanaratsy ny toetra teo amin'izy mianaka izay no natonga ny fiainana tao anatin'ny olana arak'izay no tantarako taminareo zay natonga ny fiainany isanandro sanandro toy ny akoho voakapoka na hoe toy ny akoho vonibarika mihitsy dia mazava ho azy fa nampahery azy aho marina fa efampiny izy mianaka ireo tany fiangonana hafa tany efampiny kristianina izy dia nataoko fampianarana nataoko fampaherezana ary dia nataoko ny vavaka vo vita ny vavaka dia surany tenako mihitsy tamin'izany hoe no afan'Andriamanitra eto ndreto ary tena afaka arabaky teny tokory zareo profo zany dia zao andro vitsivitsy taorina ny fiainana voalohany tamikeo dia niverina ny ona tamiko ndrery zareo fa tsy toy ny akoho voakapoka na vombarika intsony zareo izy mianaka tamin'izany fotoana izany fa tena miramirana falifaly tena hoe miramirana sy falifaly mihitsy zareo raha ny ona tamiko fanirony fa ity ny profo tena hoe mitoaka amin'ny tetany hoe afaka ry zareo varotra moa zany zareo dia zay no anisan'ny tantarainy tamiko tamin'izany hoe pastera nisy entana no vidiana izay ozy izy efa roa taona no vidianany an'io entan'io ary ny vola rehetra nampiasaina tamin'ny varotra dia natotona tao amin'io entan'io daholo fa saingy zao tsy mety lafo mihitsy le entana mandraky tiany androany tsy mety lafo na dia efa midy masokarena azy tsy mety lafo dia reo entako ireo izy tao anatin'ny roa taona efa nozarazareko tany amin'ny namako hoe tia aloha mba amidinareo any fa dia tsy mampaninina na dia midy masokarena azy fa sitrany ahy mba miverina ny vola fa mila vola izay fa na dia zany aza ozy izy dia tsy nety lafo mihitsy le entana tsy nety lafo tao anatin'ny roa taona no nisehony zany fa kosa rehefa tapaka ny ozona teo aminy voaroaka ny fanaratsy teo aminy fototsy reo olana nazo azy mianaka tamin'izany fotoana zany dia akory zava-magaga zany hoe tsaroko izay 22 juin ngamba ny zareo tonga tao 22 juin no tonga tao hoe andeverina moramanga zay pastera hivarotra ka dia mila vavaka dia vitany 26 juin niverina tatyndray zareo nijoro vavolombelona dia zao ny tantarainy pastera ny apitsoniny akory ny zava-magaga pastera fa tena tsy mbola isy zavatra tahaka izany teo fiainanay fa nilaharan'ny olona io entana tsy lafo tao anatin'ny roa taona io vo maraina ozy dia nilaharan'ny olona tsy mbola nisy fisehoan-javatra tahaka izany mihitsy teo ny fiainanay na tamin'ireo mpivarotra namanay fa teo amiko izy teo aminay nilaharana dia nisy mpivarotra namany aza navarotra hoe fa inona no ataonareo no dia tangoronana be tahaka izao ny tsenanareo dia zao no navalina hoe jesosy mifototra izany ozy izy jesosy mifototra izany dia mbola ity alika io no nampahery ahy satria tsy araka izy mianaka le olona tangorona be teo amin'ny tsenana
dia nisy tamin'ireo olona mividy entana tsy nandovola tsy araka izy mianaka dia lasa nandeha fa akory ny zavamagaga arivariva tamin'ny 5 tany ozy izy reny tonga ny olona asafaty fa mividy entana teto aminareo zahay dia rehefa tonga tany an-trano zahay a dia ohatra mieritreritra hoe ohatra tsy mbola nalona le vola ka dia aloha zahay andony volanareo dia naloa le vola oreo olona amin'izao vanandro zao ndraika angalatra ny oposinao zy ho ataon'ny olona ka hoana mbola iverena indray eny aminao hoe tsy mbola voaloha ny volany ity zany rehetra ity zany dia nentin'Andriamanitra nanapirofo hoe resy le osona resy le fanaratsy zay teo amin'izy mianaka fototsy ny olana asio teka mabe netiko te daholo zany tantara zany ry havana malala satria anao zavatra lehibe takizany eo aminao ny tompo androany ho amarinin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity lay voalasan'ny apokalypsy lay nivakina tery aloha hoe indro avoziko ny zavatra rehetra ka ho lasany tantaranao ratsy teo aloha fa androany kosa dia ho tantara tsara ny fiainanao ho tanteraka an'izay mino ane zany asio teka mafy be no zany raha tia tsapa zavatra tsapany olona tao Samaria ianareo raha tia tsapa zavatra tsapany olona tao Jeriko ihany koa ianareo ary raha tia atsapa zavatra tsapan'izy mianaka ihany koa ianareo anio dia zao ihany mino ianareo fa izao no andro ny tompo ho anao ho anareo rehetra tonga manalika an'ity fotoam-pivavana ity zao no lazay ny baiboly zao no androm-pamonjeny zao no androm-pakasitrahana mino an'izany ianao mino ihany koa ianao fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonay amin'ity androandroany ity ho anareo dia ho afaka tokoa ianareo asio teka mabe halleloia eto dia milaza amintsika rehetra fa ny ozina ny fanaratsy aloha dia manana ny herina manana fahefana ary zay sendra azy ireo dia ataony mamay ataony mangidy vavy profo zany lay tantara karazany telo no tantaraiko taminareo teo ohatra hoe ny mponina tao Samaria amatoana maro tsy nisy masoandro ny hiratra teo aminy toa reny vodim-pahoriny reny foana ny fiainan'ny olona satria taony ozina taony fanaratsy fa rehefa afaka zany tamin'ny alalany hetsika magaga nataon'ny lelan'Andriamanitra tao hoe Filipo dia lay vakina taminareo tao ny tantara asy ny apôstôly toko 9:9 dia nisy afaliana tao amin'izany tanany zany dia takizany koa zavatra nitranga tao Jeriko na inona ezaka nataon'ny olona na dia ny fandimby tao amin'ny tanàna Jeriko io azy ny manam-pahaizana mba hitsabo ny olona hikarakara ny tenan'ny olona na dia tonga tao ary ny manam-pahaizana toy ny ingénieur mba hikarakara ny fambolena na ny fiompiana dia tsy nisy naomby daholo zany rehetra hitry zany fa lay fahafatesana nentin'ny ozina dia nitohy mandavataona nitohy mandavataona zay no matoka amin'ny teny hoe manana ny herina sy manana fahefana ny ozina sy fanaratsy dia takizany koa lay zavatra nisy tamisy telo mianaka toy ny akoho voambarika hoy a toy ny akoho voakapoka ny fiainana manjo rehetra na tsapateny resy tena resy arabaky teny fa zao ry havana mampahery zao mampahery tsy misy ozina na tsy misy fanaratsy ka hoe tsy resin'ny Jesosy sy ny anaran'i Jesosy tsy misy ozina tsy misy fanaratsy ka tsy resin'ny vavaka
fanafahana zay atao. Amen na matoka amin'ny teny zany dia andao vakitsengeny voalazo amin'ny Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany dia vakitsika ny andininy faraika amby roapolo. Ambony lavitra no fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anary rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny ho avy koa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra hoe eo ambanin'ny tongony izy ilay Andriamanitra tsy toa ka nanao an Jesosy lohany manapaka zavatra rehetra ho an'ny fiangonana zay tenany dia ny fahafenony izay mamindry zao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Jesosy Kristy tahorinan'ny fitsakanany tamin'ny maty, tahorinan'ny akarantany an-danitra, dia nambarana Baiboly hoe natao ambony lavitra no fanapahana rehetra, natao ambony lavitra no fahefana rehetra, natao ambony lavitra no ny hery rehetra, natao ambony lavitra no fanjakana rehetra, natao ambony lavitra no ny anarina rehetra zay tononona. Ary tsy tamin'izany fotoana izany ihany ny Baiboly no nanan'izay toeran'izay Jesosy ny anarana, fa hatramin'izao andro ankehitriny misy antsika izao ary ho an'ny ho avy ray manontolo ihany koa. Ambon'izany araka voalazo amin'ny dia faharoapolo lay Andriamanitra tsy toa tompon'izao rehetra izao, lay Andriamanitra raintsika rain Jesosy Kristy dia fanapanaiky ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hoe ho ambany tongotra Jesosy, ary nataony izany ho an'izy, ho an'ny tenany sy izy akory io tenany io fa isika fiangonana. Ka raha tsapanao hoe nanana ny heriny tokoa ny ozina sy fanaratsy hatramin'izay ary nandindy teo aminao, teo amin'izay zavatra nataonao, teo amin'ny tokantranonao, ary na dia efa nanotena ho an'i Jesosy azy ianao dia tsapanao hoe ohatra tsy misy mangirana mihitsy ny fiainanao. Androany ho amarin'Andriamanitra le teniny hoe indro avoziko zavatra rehetra, satria raha mino anao dia amin'ny alalan'ny vavaka ataony mpanompon'Andriamanitra anio dia anio ihany dia isy herin'Andriamanitra hanafaka anao ho afaka miozina, ho afaka miarana fanaratsy. Asiteka mapeo an'Andriamanitra tokoa. Halleluja. Ka ho faranantsika sady ny afatra nentin'Androany fa dia hivavaka isika mbola anomana tena ihany, satria izahay hivavako anareo rehefa aveo, hivavako anareo izahay ametra-tanana aminareo izahay tratra fametra-tanana Androany. Finoana no hanaovana hetsika vavaka fanapana ozina, finoana no hanaovana hetsika vavaka fanafoanana ny herina ozina, finoana no hanaovana hetsika ka piasa ny anaran'i Jesosy ho fanoheranay ny heriny fanaratsy rehetra mba hatoka anareo ho afaka tokoa. Amen. Mino zany ve ianareo? Tena miandratra zany fahasoavana zany ve ianareo? Andao aritsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao eo mpipetrana ihany, tena hivavaka be, tena hivavaka be. Fa ao anatin'ny vavaka io dia fa ho arosoko ny vavaka fanafana ho antsika rehetra. Toka zany dia vavaka tsika tompoko, samy mivavaka izy.